le zavanitranga teo anivony antemin'ny era-pirenena omaly moa zany a dia ny fionan'ireo solombavambahoaka tamin'ny ministra ny serasera Andriamatoa Andrinjato Vonson. Ny fionana dia tokony ho nametra-pantaniana ministra zany fa ny zavatra tsikaritra dia tsy mahavaly zany na hoe à côté de la plaque mandrakariva ny valiteny izay entiny ministra tompon'andraikitra zany rehefa antanina eny amin'ny antemin'ny era-pirenena eny ny zavatra misy ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy faharoa amby zato dia mametraka fa misy zany ao anatin'ny fepitaona fivoriana ara-potoana tahaka an'izao atao ankehitriny izao satria farana amin'izy mavo izao izay fepitao-pivoriana ara-potoana izay dia misy zany ny ataontsika hoe question réponse zany na fametra-pantaniana ataon'ny solombavambahoaka dia famaliana ataon'ny gouvernement zany na ny ministra isan-tsokajany zay zavatra izay dia fomba fanao ary hatramin'izay raha natadidy isika dia mivoaka amin'ny haino manjerim-panjakana hatrany na ataontsika hoe misy retransmission en direct zany amin'ny haino manjerim-panjakana izay adefitra sy fametra-pantaniana atao amin'ny ministra tompon'andraikitra izay. Ny zavatra hitranga zany dia tsy ho raikitra io fionana io amin'ny ity fepitao-pivoriana ity ny antony dia zao nahita afetsena bevata manko ny fitondram-panjakana zany tsy nanaovana n'izay fionana izay dia tsy inona akory fa ao anatin'ny fitsipika anatiny zany na ny règlement intérieur lalàna io nekeny ny fitsarana avy mbola lampandrenana ho lalàna manan-kery io dia misy ao amin'ny andininy faharoa amby fitopolo amby zato ao hoe ny fionana ny séance zany na ny fionana zany ao amin'ny gouvernement sy ny solombavambahoaka zay le question réponse zay séance de question réponse izay dia tokony avoaka amin'ny haino manjerim-panjakana anaovana retransmission en direct na ampitaina mivantana amin'ny haino manjerim-panjakana akory ny agagan'ny solombavambahoaka omaly satria dia nanambara mazava izao ngia Andrinjato ministra ny serasera fa hoe tsy ho azo atao ny mamoaka an'io zavatra io amin'ny haino manjerim-panjakana fa inona ny antony ka izy io manko mafanafana fa fantatrareo ihany ny toedrara fa no ny antony politika ny tsy hamoahana io dia gaga ny tena hatramin'ny ovinany misy justification misy fanamarinana ka anekena hoe tsy avoaka amin'ny haino manjerim-panjakana ny adefitra satria ny dikan'izay nge dia tsotra ataonao olo-pirenena tsy manana zo alalan'izay adefitra eo amin'ny solo-tenany sy anao mpikambana ao anatin'ny mpanatanteraka izay zany ny olo-pirenena indrindra moa zany ny any amin'ny faritany izay mahita mivantana ny haino manjerim-panjakana ka dia nanapa-kevitra fotsiny ao de manière arbitraire hoe tsy ho avoaka amin'ny haino manjerim-panjakana alalana vaiza ary zo avy aiza ary lalana inona no afaka mamela an'Andriamatoa ministra Andrinjato tsy amokany zany faneo-kevitra izany amin'ny haino manjerim-panjakana dia zao moa ny tena nahagaga tao anatin'ny teneniny ary raha za Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ty ministra ny serasera ity dia esoriko eo amin'ny toerany avy hatrany satria zao no ny teneniny tao anatin'izany hoe za mozy dia mandray baiko avy any amin'ny filoham-pirenena fa mbola izy aloha zao ny eo dia izy zany ny tanterahana ny baikony ve zany raha izay tenina Andriamatoa Andrinjato zay dia ny filohan'ny repoblika zany no manome baiko azy hoe aza alefa amin'ny haino manjery mivantana le fikionandohany député sy ny gouvernement dia gaga ny tena ao anatin'izy ve zany ka Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mihitsy ny fossoyeur de la démocratie raha izany tenina Andriamatoa Andrinjato zany izy ministra zany raha dia atao raha hoe marina fa tena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tokoa dia enao ange manaiky visible rehefa tompon'andraikitra ny tendrena ohatran'io dia miassume anao dia mba ianao zany mandray fanapa-kevitra hoe za mihitsy mandray fanapa-kevitra tsy alefa noho ny antony teknika noho ny tsy fisiany vola mamorona zavatra eo ianao fa ny tenenanao hoe dia tena Hery Rajaonarimampianina mihitsy ny zay andraisanao baiko zany ka dia zay baiko ny Hery Rajaonarimampianina ny atao dia te ilaza ianao zany fa Hery Rajaonarimampianina me baiko hoe aza avoaka amin'ny haino manjerim-panjakana le dinika atao eny amin'ny antemin'ny era-pirenena iarahana amin'ny gouvernement tao anatin'ny question réponse io kanefa dia lalàna no mametraka an'izay ary mampandika n'le lalam-panorenana mihitsy zany le ministra tompon'andraikitra misahana an'izay serasera izay dia gaga ny tena ao anatin'ilay izy dia efa tena tsy tahotra tsenatra tsony tokoa ka zay ary ny fetraika n'ilay famezan-dalana mazava nomeny ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe dikao foana io lalàna io fa rehefa tratra ianao dia manao pacte de responsabilité fotsy dia milamina ny raharaha grave anie zany
satria amiko zany de tena mametraka mihitsy hoe poteo le démocratie, mametraka koa hoe azasiana mangarahara intsony, ary indrindraindrindra mamono le principe de redevabilité tokony anana ny gouvernementa amin'ny solotenany vahoaka na amin'ny vahoaka mivantana, satria matoa ianao tsy mahasamiantrika n'le solombavam-bahoaka eo anatrehan'ny hainao manjery de tsy isy zany zay fikonan-doha zay vokatr'izay hoe tsy alefa mivantana amin'ny hainao manjery zay le izy de inona moa ny tian'izay tsy mahasamiatrika vahoaka nge zany ianao ny dikany ny tian'izay ambara zany de hoe ny ambara zany de hoe tsy mahasa manao an'izay lalaoana mangarahara izay ilay fitondram-panjakana mpanatanteraka kaka moa zany tsika tamin'ny teny ilay ministra tompon'andraikitra ary nytenen'ny gazety ato mihitsy moa hoe raison fallacieuse zany hoe antony fatanitany tsy mitombona zany no narosony de hoe misy filoham-pirenena voafidy eo na nifidy azy nareo na tsy nifidy azy ka tsy tokony alana baraka eo anatrehan'ny vahoaka izay nifidy azy izy de gaga ny tena fangamo raisinao fanalam-baraka amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanaovana mivantana n'izany fikonan-doha izany fa maninona koa moa no enao no mijuge na mitsara eo amin'ny toeran'ny vahoaka hoe manala-bara repoblika aloha le vahoaka ny tsara tahaka ny hoe ambaninao sy ataonao zaza zany le vahoaka ka hoe nareo tsy mahazo meno an'izany fanalam-baraka amin'ny filoha zany fa tsy mety fa nahoana ny tonga de lazainao fanalam-baraka amin'ny filoha le dinika ataon'le solombavam-bahoaka sy le gouvernement satria nareo angamba ny fantatra pietre résultat ny vitanareo vokatrareo tsy de mampisongadina nareo fa raha misongadina 950 zany moa vokatra inona ny amenatra ny fitondram-panjakana tsy hitranga eo anatrehan'ny vahoaka ianao ve manana vokatra eo anatin'ny zato andro 91 94 96 97% de rehefa hiatrika an'le solombavam-bahoaka am'izay ianao de homenatra tsy au contraire ve ianao mirehare mihitsy miatrika vahoaka hoe nahita vokatra tsara be ka le fasy zay fanotaninareo fa zay efa tena naomy menatra ianao hiatrika an'le vahoaka satria tsy navita vokatra tsara ianao zay ny dikany matoa ianao tsy mahasamiatrika an'le vahoaka amin'ny alalan'izany fandefasana ny fahita lavitra mivantana izany fandefasana amin'ny fahita lavitra mivantana izany an'le dinika tsy misy apoka ianao ny dikan'izay ka raha misy apoka sy manakavaly ve ianao de inona ny amenatra anao tsy hitranga eo anatrehan'ny vahoaka amin'izany ianao manjery zany fa tsy mahasay ianao satria fantatrao tsara fa mitahana be vava ilailazaina fa 950 na 750 maherin'ny 750 daholo le vokatra azonao tao anatin'izany fitantanana raha-panjakana izany fa mitahana be vava mivoaka satria tsy hitany vahoaka ny hitany aza de mifekarany vidin'ny solika menasy ny transporteur ampiakatra vidin'ny entana ny fitotonga ny vola malagasy ny olana samy hafa eo amin'ny lafiny toe-karena ny fiakarany vidin'ny entana na ny inflation galopante amin'izao fotoana izao ny fanararotapahefana isan-tsokajiny izay ataonao ny fanenjehana sy ny raha-matahory isan-tsokajy zay ny hitany vahoaka amin'izao fotoana izao fa tsy hitany le vokatra 950 lazainao fa azonao fa raha lojika amin'ny tenany le fitondram-panjakana za ve raha ngaty mahita vokatra efa akaiky ny 100 efa tena ohatrany hoe paradisa latsaka kely de za ve mahita an'izany vokatra zany de homenatra iseho amin'izany vokatra azoko zany amin'ny hainao manjery ko tsy vao mainka ave isehoseho fitokanana toeram-pivoahana zay isehosehoanareo amin'ny hainao manjery fitokanana trano anankiray sy tetezana anankiray sy lala kely aza asehoanareo amin'ny hainao manjery ko fahitambokatra 950 zany ve de mahamenatra reo tsy isehoanareo amin'ny hainao manjery ohatrany tsy logika nge zany soyez logique avec vous-même fa ny tena marina de misy mihitsiny zany finiavana hoe tapenam-bava aloha le solombavam-bahoaka misy le finiavana tsy ametraka n'le redevabilité na tamberina ndraikitra ny amin'le vahoaka ary ny tena farany de misy fanabatona n'le vahoaka malagasy ao hoe tsy manana droit nareo ieno an'izany satria zahay so de ataotaon'le solombavam-bahoaka ohatran'izay inona moa mampatahotra anareo ary zao hoe ko raha manana maro aniseo anivony any tamin'ny era-pirenena moa nareo olona vitsivitsy fotsiny ange zany nde anakina nareo de inona ny ampatahotra anareo fa nareo mahalala tsara fa mise en minorité eo anivony any tamin'ny era-pirenena zay nge le hoe ingouvernable le firenena ary io zao de proof mampiseho an'izay tsara proof mampiseho an'izay hoe tsy hahitantanana na ingouvernable ilay firenena rehefa tsy manana ny maro anisany filohan'ny repoblika eo anivony any tamin'ny era-pirenena io fa ny tena marina ho ambonin'izay raha nitondry ianao araka ny tokony izy raha nahintondry ianao ary raha tena tsara ny vokatra azonao teo tsy ho natahotra izany ianao ahoana moa ny tonga de ilazanao fa hoe anala baraka anao na anala baraka amin'ny filohan'ny repoblika ireo solombavam-bahoaka fa ianao nga mahalala ny zavatra ao anatin'ny lohany gaga ny tena hoe ministra tompon'andraikitra be iny olona mpanao gazety teo aloha de mahasamanao an'izany
masamy teniteny fahatany ohatran'izany hoe anala-baraka amin'ny filoha ka tsy mety ny fanalam-baraka amin'ny filoha eo anatrehany olona izay nafidy azy. Azafady nareo gouvernement zany manala-baraka an'le filoha tsy mainge zany nareo ny dikan'izay.